Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao alatsinainy 15 aogositra izao. Rapsody fahamarinana an'io dia mitondra ny lohateny hoe manomana ilay tanànantsika mandrakizay. Tenin'Andriamanitra fanokafana dia amin'ny Apokalipsy 2:20 ny 1 sy ny 2. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony, ary izao jaona nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, vao homana tahaka ny ampakarina efa mihaingo iaona amin'ny vadiny. Aleloia. Fantatrao ve fa ny tena antony lehibe mahatonga antsika ho eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny iomanana ho amin'ilay tontolo iray. Tsy ity tontolo ity mihitsy no farany nofinofin'Andriamanitra. Toerana fiomanana ihany ity, izay rehetra ataontsika eto amin'ity tany ity dia fa manana ilay tanàna mandrakizay. Afindra ho amin'ny tanàna mandrakizay io isika, izay avy amin'Andriamanitra ary ambolena ho amin'ny tany vaovao. Amen. Fikasan'Andriamanitra ho antsika dia tsy ny hifindra any an-danitra ary iaina mandrakizay ihany. Planin'Andriamanitra dia ny hanana tanàna hafa sy tany hafa. Milaza amin'ny Baiboly fa hodorany ity tany ankehitriny ity ho rava tanteraka ary ho soloina vaovao. Isy lanitra vaovao eo amboniny mba handaminana ny toe-javatra misy azy. Izy tanàna ao amin'ilay tany vaovao izay arahantsika amin'ny Tompo sy ny anjely mandrakizay dia tanàna lehibe. Ny haavon'ny tanàna dia tahaka ny halavany, eritrereto izany. Ny haavony dia toy ny mandeha fiaramanidina adiny enina, izay ny halavirany na ny halavany na ny haavony. Tanàna re izany. Aleloia. Tsy hoe daholo ny olona rehetra, ho an'ny olo-mason'Andriamanitra ihany izany. Isy lehilahy sy vehivavy voajanahary izay ameny tany ivelan'ny tanàna, izy firenena olombelona. Milaza amin'ny Baiboly fa hiditra tsy tapaka amin'ny vavahadin'ny tanàna izy ireo mba hivavaka amin'ny mpanjaka. Fa isika olo-masina dia hiaraka amin'ny mandrakariva ao an-tanàna, ny Jerosalema vaovao izany. Aleloia. Izany no fohibe ary hiara-miasa aminy ao amin'ny fohibe isika. Noho izany, ny fiainanao eto an-tany dia fiomanana ho an'io tanàna io, ilay tanàna mandrakizay. Miasa ho an'ny Tompo hatrany, toy izy hatrany izay nangatahany anao ary aza hita fa mila sitraka. Ataovy izay rehetra ny antsony anao ary farano izany. Ny zava-dehibe indrindra aminy dia ny fanahin'olombelona. Izany nahatongavan'i Jesosy. Noho izany, toy izy hatrany ny ahazo fanahy ary hisy fiantraikany amin'ny fiainandreo eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny filazantsara. Omany koa izy ireo mba hiaina mandrakizay miaraka amin'ny Tompo ao amin'ny tanànantsika lehibe sy mandrakizay rehefa tonga ny fotoana. Amen. Amin'izao fotoana izao dia hisy vavaka ataontsika ity. Tianao hamerina azy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Za maky aho dia ianao hamerina. Misaotra anao ray tsara indrindra no ny fitahiana sy ny tombontsoa ary ny voninahitra amin'ny famponanao sy ny fiainana tsara amin'ny fahamarinana ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay iainana eto amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity. Sady miandry izahay ny fisehoana ny voninahitra ilay Andriamanitra lehibe sady mpamonjy anay dia Jesosy Kristy. Misaotra anao no fahasoavana miasa ato amiko izay entiko manan-tanteraka ny anjara voatendrinao eto amin'ny fiainako sy amin'ny tako ny asa izay niantsonao ahy ho tanterahiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka ao anao amin'izao fotoana izao, voatahiry ianao miandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Amin'ny fotoana tonga Jesosy dia ianao anisan'ny hiakatra ary hitondra fanahy maro ho an'i Jesosy. Amen.